Ny fiainan'olo le tsy vita mora, raha vao solona fakeo e labeny mpanakora. Ny tenako dia tolipa substitut du procureur eto amin'ny tribunal Antananarivo, tribunal-ambaratonga voalohany eto Antananarivo, araky ny ordre de mission numéro 354 AJ par 17 navoakan'ny procureur général ny 15 mai 2017 dia tonga eto amin'ny hôpital JRA izahay anaramaso ny fitazomana ety amin'ny hôpitaly anireo olona tokony ho voafonja nefa nahazo an'izay fampidirana hôpitaly izay. Tonga teto izahay androany. Ny hitanay androany tamin'ny 27 teo dia ao amin'ny chambre 126 madame Razay Mamonjy Claudine. Efatry ny mano izay zany no tokony hanatanteraka an'ity asana ity fa noho ny antony avato anatin'ny hôpitaly dia tsy tanteraka izany raha tsy voa tamin'ny 27 teo izay. Tsisy dira mafoloana isan'andro mandeha. Ino ny dingana manaraka ataony fisaka? Toy ny asan'ny tsarana tsy misy zavatra mampiay anareo ve efatra amin'ny alina teto nefa amin'izao atoandro zao vao voaray? tsy haiko inona ilay mampiay hafa zareo zany tokony anontaniana fa maninona ny tsy nampidirina hatramin'ny alina izay. Nefa rehefa hatramin'ny hariva ny tenena izay ny hanao contrôle de détenu. Ny fiainan'olo le tsy vita mora, raha vao solona fakeo e labeny